mikasika ny sommet indray dia misy zavatra betsaka angatahantsika ao anatin'ny sommet. Anisan'izany ohatra ny fahalalany fahafahana mivezivezy na ny olona na ny mifanakalo ara-barotra. Ankehitriny nefa tsika tsy mila visa makany Maurice, tsy mila visa makany Seychelles, fa makao La Réunion tsika ohatra dia mila visa. Eo zany ny zavatra idivana hoe ireo olona zay manana ny antsony amin'ny fifanakalozana na ara-kulturaly na ara-barotra, ireo artista zany, na ireo anatrika salon na foire, na ireo mpandrara, na ireo olona zay manana ny antony manokana tokony avela andeha micircule na mifamezivezy tsy akasarotana ny andehanana makany amin'ny nosy La Réunion. Ao ihany koa zany ny resaka hoe souveraineté alimentaire. Ary tsika Madagasikara manana tombony lehibe amin'io, ary zay no nametrahana ny thème anatin'io ny hoe souveraineté alimentaire aty amin'ny Océan Indien. Ahoana moa ny ahafahanao mieritreritra hoe ny ao anosy Maurice dia manafatra katsaka any Argentine, nefa Madagasikara eto akaiky eto afaka mamboly katsaka. Inona problème atsika, inona ny olana? Satria tsy manaraka ny fenitra na ny norme ny fambolena eto amintsika. Zay zany le ilaina ny hoe fiara-miasa fametrahana paikady mba tena aleo tena tanteraka ary tena hoe hiara izotra sy irahina ao anatin'ny fampandrosoana ny aty amin'ny Océan Indien.